Nijanona ho ena sy roanjato nisan'ireo olona namonina eny no nivalina aretina Covid-19 eto Madagasikara satria tsy nisy namonina eny noho io aretina io tao anatin'ny 4 ora raha ny tatra nataon'ny profesora Antamaridina Volontina andro any Alarobia. Ankoatr'izay dia olona 520 vaovao indray no vao marina fa mitondra ny tsy mikarinda coronavirus tao anatin'ny 4 ora farany. Misy 20,905 sy iray alina araka izany isan'ireo olona efa voa sy vaovoan'ny coronavirus araka ny tatra nataon'ny fobepibaikona ny ady amin'ny Covid-19 hatrany. 4 ny olona sitrana soamantsara ka tsy manaraka fitsaboana intsony raha toa ka mijanona ho 3 ny isan'ireo olona voasokajy io marary mafy ka manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly. Université efatra Antananarivo Antsiranana Tomasina Rotoliary no mbola tsy nahafarana tanteraka ny taona Université 2024 sy 2024 raha araka ny tatra nataon'ny profesora Beatrice Somako ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika no mariny fa ny 20 septambra izao no iverina hamonjy faculté izy ireo amarana io taom-pianarana io alohan'ny idirana amin'ny taom-pianarana sy 2024 izay hanomboka ny 2 novambra. Araka ny fangatan'ny université ireo dia ny fivorian'ny filohan'ny université sy ny sampandrarahany fampianarana ambony dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 herinandro eo ny fotoana mbola ilain'izy ireo ahafahana mamita io taom-pianarana io. Nakataovan'ny filakevitry ny governemanta ny didim-panjakana miantso ny mpifidy vaventy ny zoma 12 desambra hifidy loholona. Fanapa-kevitra izay noraisina taorian'ny sosikevitry ny vaomera mahaleo tena misana fifidianana raha araka ny fampitam-baovao avy amin'ny governemanta. Tapaka nandritra ny didim-panjakana miantso ireo mpifidy vaventy io ihany koa fa mitetina 10 tapitrisa ariary ny fandraisana anjarany lisitry ny kandida amin'ny saram-panontana ny biletam-pifidianany. Isokatra manomboka ny 17 septambra amin'ny 9 maraina ny famitrahana ireo atota taratasy mpilatsahako fidiana eo anivon'ny sampana fanamariana sy fisoratana anarana ary 4 oktobra amin'ny 5 ariva.